Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray avy namalala ny aravanantsika rehetrarehetra tsirairay avy izay tratrantsika eto androany anatin'izao fandarantsika izao. Dia tonga sondray tsika rehetrarehetra eto amin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy. Ny voalohany dia iaratsiny ny amin'ny fahatarana satria ny antony tsy azo anoharana tapaka ny fandarantsika teo tsy maintsy sady miandriandry kely tsika aloha no nisy zay zany tena antony voalohany. Dia mba nandrasana tonitony kely aloha ny fahatapahana teo vao nanomboka tsika dia manomboka tsika zao somary tara dia tara fa dia ialana tsiny indrindra nareo ny tany arabo sy any Madagasikara rehetra ny ialana tsiny fahatarana. Aza matahotra fa tsy ataontsika lava be ny fandarana androany na dia zany ary nefa aza matahotra ihany koa fa hifampahery tokoa tsika amin'ity anio ity. Alleluia. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra fiadarana tompony eo amintsika tsirairay avy. Andoana mena azatra andona vavaka tsika miaraka amin'ny fotoanam-piaratan'Andriamanitra dia avy tsika Jehova Olombelona sy Emira dia eo ny ten'Andriamanitra dao padrotsika nambapitsika $100 izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana $100 arao ny fitenenana. Alleluia. Tahin'i Jesosy pastera dia mankasitraka nanome fitenenana dia tahin'i Jesosy koa tsika rehetrarehetra dia ara-vavaka aretsika amin'izao fotoana izao napetraka ny fotoana impelatanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra rainay eo misaotra betsaka anao izay mbola nomezanao izao sabata izao. Misaotra anao tamin'ny fitiavanao sy ny fitantananao tamin'ity tontolo andro ity mbola nazahoana izao alina izao ary amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia tondra ny vavaka fiambenana Jesosy apetraka eo am-pelatananao izany. Raha tonga eny pastera tondra amelabelatra ny teninao anao anendry ny lelany Jesosy anao anome hery azy fany manatanteraka izany. Ifandimbeko any mpanomponao hivavaka rehefa very Jesosy ny tsirairay aby izay manatrika ity vavaka fiambenana ity. Anao any kasika ny rehetrarehetra kasika ny fonay, anao any kasika ny fitaovana rehetrarehetra ny connexion izay ampiasainay eto dia apetraka eo am-pelatananao Jesosy malala. Ny teny izay hoentinay eto Jesosy malala dia anao any nositra izay ny mpilatsa-paka amin'ny tsirairay aby Jesosy malala. Voninahitra anao any sandatra eto amin'izao fotoana vavaka fiambenana izao Jesosy anao hikasika izay rehetrarehetra ny fitaovana rehetrarehetra izay hoentinay apetraka eo am-pelatananao. Misaotra betsaka Jesosy malala. Voninahitra sy ny dera dia ho anao ririana. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ninanao ary anao vavy $100 tamin'ny vavaka mamy pezenentinao dia Jesosy hamaly ity mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia.
aiso ary mitsodrano ao amin'ny bokyny mpitoriteny mpitoriteny toko fahasivy andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo novakitsika. Alleloia. Mpitoriteny toko fafito azafady mpitoriteny toko fahasivy andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo zay tsika fa nahazo an'ity tsodrano ty namany zay fa nisy tsodrano tany amin'ny mpitoriteny zany. Ray soary ny tsodrano aminaran'i Jesosy. Mpitoriteny toko fahasivy andininy fafito. Mandehana hanao amin'ny fifaliana ny haninao ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao efa nankasitrahan'Andriamanitra ela ny asanao. Aoka ho fotsy manakariva ny fitafianao ary eo ka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andro rehetra mandalo foana izay efa nomenanao ety ambanin'ny masoandro dia ny andronao rehetra mandalo foana. Fa zany manjaranao amin'ny andro iairanao sy amin'ny fisasarana izay sasaranao ety ambanin'ny masoandro. Izay rehetra ataon'ny azon'ny tananao atao dia atovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainana tsy hita izay alehanao. Halleluia. Mandrisika antsika ny tenin'Andriamanitra tena mba akamamy an'ity fiainana ity miaraka amin'ny Jesosy. Halleluia. Akamamy an'ity fiainana ity miaraka amin'ny Jesosy zany hoe Halleluia. Rehefa mbola miaina eto tsika dia aza mifarirotra ny dikan'izany. Mandehanana amin'ny fifaliana, mihinana amin'ny fifaliana, misotroa amin'ny fifaliana, miravoravo ataovy izay rehetra mety. Halleluia. Fa rehefa any amin'ny fiainantsika tsika tsisy intsony ireny. Tena tian'Andriamanitra zany tsika akatsirony amin'ity fiainana ity araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia aza mifarirotra, aza mifarirotra amin'ny fiainana fa ny ankabetsahan'ny fiainana lovantsika mantsy dia matetika problème sy ady. Nisy olona resaka tamin'izay hoe tena leo problème izy ohatra misy problème foana. Marina tokoa matetika tsika misy problème ka rehefa mba tsisy problème dia angalomamy ny fiainana, angalomamy ny ty andro sabata masina izay idirantsika ity androany dia miarabantsika rehetra nandratra an'izao sabata masina Jehovah. Izao andro fitsarana, andro masina ary andro fahafinaretana izy tika dia manasa anao sitraka tanteraka an'izany fitsarana izany, mitsara sika manomboka eto. Halleluia. Mitsahatra amin'ny asantsika tsika fa tonga eo tombontso ny tombotsika eo amin'ny potitry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Tahiny tompontsika rehetra ray sy ny tsodrano dia tahiny Jesosy Hortensine Koety, Anguilera Rodriguez Arabie Saoudite, tonga soa ihany koa Elsobe Anjana Arabie Saoudite, Miriarandray Malala Allemagne, Yama Koety, Razanasoa Sylvie Koety, Tody Jesosy manakizay Allemagne, Bersava Koety, Marie-Jo États-Unis, Asan'ny Apôstôly Madagasikara, Nasimi Koety, Jessica Patici France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Soameva France, Anguilera Andrenasoa France, Fianaranakoto France, Bersava Koety, Erikaraky France, Lovelitina France, Marie-Angela Dubai, Bersava Koety, Kadaka Malala France, Marina Tiana Canada, Tonga Soa Lazana Monika Madagasikara, Bersava Koety, Macrine Koety, artisan de Madagascar, Lena France, de Rizal Benja France, Rantarina Marie Saldrina Madagasikara. Tonga soa tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Ao isika joro vavolombelona satria dia misy ny fijoroana vavolombelona. Inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Ary rehefa inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona ny azonao nomezan'ny voninahitra? Zay joro vavolombelona amin'ireo zavatra feheziko anankiroa na dia mbola misy ary ny ankoatrany. Feheziko anankitelo ny fohy indrindra dia izao misaotra an'Andriamanitra fa misy fandarana antsika androany. Misaotra an'Andriamanitra misy fandarana satria hariva teo za après midi io dia nisy toerana lavitra izay tena tsy maintsy nalehako. Ary somary nisy zavatra kely zay, somary risqué kely resaka fanapahan-kevitra tamin'ny hariva teo. Somary risqué io tena somary saropady no resaka fanapahan-kevitra tamin'ny hariva teo. Isaorako an'Andriamanitra fanomban'Andriamanitra tanatin'izany fanapahan-kevitra izany. Mandeha lavitra, tonga soamantsara ihany koa. Tafaverina afaka manao fandaharana, alleluia, zava-dehibe zany. Tamin'ny androany koa za revana misy zavatra tokony vidiko tamin'ny magasin, zavatra ilaina amin'ny fiarakodia izy io ka izy io
dia rehefa mividy azy vaovao dia tsy maintsy vidiana anankefatra izy io. Izany efa ny anankiray fotsiny ny ilaiko amin'ilay izy. Dia nefany ilay izy teo dia anaty paquet anankiray paquet de 4 ilay anankefatra izany no teo dia miaraka. Ewa izany nijerijerena izy io dia nijery mividy tsy maintsy mividy efa dia atavimbo izany anankitelo. Fa talohan'izay aloha izany nanontany an'ilay misy mpiasa maromaro ohatry misy mpiasa anankiray izay nandalo teo dia ohatran'ny ino tonga dia resahana hoe izy tsy vendeur. Azafady indrindra ho aho. Aiza ho misy an'ity pièce ity kojakoja anankiray ity. Dia lasa hoe izy teo eto izy ity. Ka izy io tsy olona tokony ao magasin tsy mpivarotra fa ary amin'ny atelier. Dia hita izy misy moa tsy maintsy anankefatra ity. Nefa ho an'ny ray ihany ilay dia gaga izy fa ahoana ny ray ihany ilay nefa tena ray ihany tokoa ny ilaiko amin'ilay izy. Tena ray ihany no ilaiko. Izany aloha izy ianao. Aza miantsika eo ianao lasoa. Halleluia. Lasa izy anankiray amin'ny atelier dia lakavana anankiray vaovao tsy ao anatin'ilay paquet zany anankiray satria any amin'ny anaty atelier misy ao amin'ny vrac. Dia nomeny anankiray tio izy ohatrinao aty ndanao izy halleluia. Dia lasa mivoky teo dia tsy vidiana ilay izy nomena fotsiny anankiray mihitsy tsara Jesosy halleluia. Dia ny fitsona vavolombelona lehibe indrindra ihany koa androany dia izao. Maly monisy rotaka hatramin'izao ny Madagasikara misy rotaka ary mitondram-bavaka isika fa misy afo mirehatra be mihitsy ao Tanjombato ary misy manao menace fa hisy hanapoaka ny dépôt-ana carburant ao amin'ny inona moa centre hydrocarburant Korondrano mety aloha misy an'ilay ohatran'ny barika be feno lasante sy pétrole ireny misy manao menace hanapoaka an'iny tsy haiko isany mahita tombontsoa amin'izany. Raha izany io mantsy efa raha tadidinareo fa hatramin'ny crise ny fantatro hatramin'ny crise tamin'ny 1991 tamin'ny andron'ny Hervel tamin'izany zay efa mba nigrevy mbola kely dia efa nisy nanao menace hanapoaka io. Tonga indray tamin'ny 2002 dia nisy nanao menace hanapoaka. Tamin'ny 2009 dia isy nanao menace hanapoaka. Dia izao indray izany misy manao menace hanapoaka io fa amin'ny anaran'i Jesosy tsy tanteraka izany. Halleluia. Dia atombotsika eo amin'ny Charline ny Jodrano rehefa izy naroatra voalohany dia ny fitsona vavolombelona ngeza be nisy rotaka maly namaky magasin olona dia teo ampanaovana fandarana efa akaiky farana fandarana no niteny taminareo na dia efa commentaire mampinona hoe misy ravaviny manana dépôt ana moto magasin ana moto eo Amboditsiry ary nanana fanahinana ny fianakaviana fa izy ho voatafika izy io ho vakiny olo satria manomboka miakatra avy any amin'ny avy any amin'ny Maremasay zany ny mpandroba dia efa manomboka mamaky ny magasin manomboka eny ambany eny supermaki rehetrarehetra amin'izay miakatra amin'iny Amboditsiry iny nareo. Dia ny magasin ny Zobavy koa eo ampita ny FJKM Amboditsiry misy fivarotana moto eo. Dia tsy nahatra mampinona izany mahita ilay message ao anatin'ny tolo satria nikoropaka be ilay Zobavy hoe tena vaky. Dia hitanareo efa niravoravo tanana be ry zareo. Efa niravoravo tanana be ry zareo satria efa tonga dia nandeha nivoaka eny amin'ny arabe fotsiny izay zanan'lahy dia hoe hitazana ilay amakian'ny olona ny magasin izany. Dia ho lasa izany ny any akaikin'ny tranonareo tokoa ilay maafo be teo akaikin'ny tetezana haingondrina Rodriguez efa betsaka ny maty tena enjana be ilay mampangorovintsika fa tena mivavaka tsika aza matahotra nareo amen ny fianakavianareo tsisy voakitika io izany tena teniko izany manana finoana fa ny fianakaviantsika tsisy voakasika io izany amen. Dia izao ny zavatra nitranga eny izany manomboka miakatra tsikekely ny mpanahy afaka ny supermaki afaka ny reny magasin izay ireny dia magasin dia tsy ambony koa mbola misy magasin hafa. Dia tsy nahatra intsony mampinona mbola anaty fandarana iny tsika dia efa nidiny mampinona nidina taty ambany dia efa nandeha nivavaka ny tolonam-bavaka vao vita ny fandarana tonga dia efa mijery message anaty groupena famille ao efa tena ketraka ilay Zobavy tena efa izay no nataony efa eo ry zareo efa akaiky eo fa magasin eo ambany eo ambany magasin ngambany ohatra hoe roa eo alohany sisa vakiny zareo tsirairay dia mandeha partout izany
tonga de mivavaka aloha jesosy a halleloia courage nareo vavaka tsika mitona vavaka tsika tsy maninona zany io de sady mivavaka any any ohatrany misy hoe ahoana tokoa zany de mitonga ihany mesazy efa tena eo akaiky somary mivaky kely ny fonoko maly fonako amin'i jesosy de zao no teneniko azy atsoy daholo any namanareo misy namana 5 na 20 atsoy hainga ny ivoaka de zao ny ataonareo mieritrerety olo-tsaina fanamasina de zao ny ataonareo mandana mijoro akaiky ny magasin de rehefa tonga ry zareo aza manohatra any zareo aza vahany io rehefa tonga ry zareo a vao mamavaravarana izy de miditra nareo ohatry ny hoe mpandrobo manao madio ny kasikety de manao mody manao fitenindry zareo moto ay de samy mibata ray avy de eto midina any an-trano de miverena reo ohatry hoe mpandrobo zay mba torohevitra say miaraka andrareo nareo koa zany mpandroba fa nenareo ihany ny robainareo zay adetinareo mody zany tsy anytotra tampotampoka nefa tonga zay maveriko indray mesazy aza mieritreritra anyzany fa diso aho fa tsy maninona fotsiny tsotro zao io halleloia tena nisy fandresen-dahatra misy tanymafy tsy maninona zany io arovan'andriamanitra nareo misy afo manodidina an'io misy anjely mitsanga reo eo amin'ny manodidina an'io magasin io misy anjely goavamba eo tena hitandrolo reo de hitenindrolo reo aloha tsitsy halleloia ny vavaka nytolona vavaka zay mivany nytolona vavaka natory am'izay fa tsisy vavoatsiny tao am'le gropy de natory halleloia raha mbola nisy koa fifaliana de ty fofoazana maraina tamin'ity androany ty ravana marana fa velona io andriamanitsika velona io andriamanitsika io ina zavatra nitranga ozy nareo de tezandrareo magasin ry ambany hitanareo amin'ny facebook eo zany misy vidéo live mihitsy misy manao live mihitsy ao namakindrareo ny supermakia eo amboditsiry de teneniko anareo hoe magasin fanindroany ao arinan'io ny an'le zobaviko supermakia le magasin anankiray tonga teo amin'ny endry zareo ohatry nisy savorovora vafa ohatry ny avafa kely ohatry ny de mivadika teo le magasin tao arinany afaka mijoro vavolombelo zay afaka manamarina any nareo fa misy magasin anankiray mpivarotra moto be de be mihitsy androany ny olona nandefa hoe nenay moto 700 very nenay moto 20 nenay moto ohatry zao moto zany be de be mpangalatra fa mahitinareo amboditsiry magasin ana moto tsisy nandroba nakadina anankiray ary tsy miva na fefy anankiray tsy niala amin'ny zobaviny akiradio io halleluia velona ho any andriamanitsika tena faly ary havana tena ny foandro any ozy nareo tena faly tena ozy ave jesosy misaotra voninahitra n'andriamanitra mampahery zay rehetra very fananana mampahery zay rehetra hoe sanatry nisy namony any ny malagasy nahavana an'izany mampahery be tabe ny namanay misy namanay vaky magasin olo-patatra de mampahery an'ireny olona reny fa ny fijona vavolombelona kosa nefa moa tsy hoe tsika faly ao anatin'ny fahoriany sasany fa ny andriamanitsika kosa tsy maintsy mena voninahitra ary zava-dehibe loatra natao ka za tsy afaka manginany amin'izay zavatra satria tena linialina iny zany tena hitako hoe tena valim-bavaka tena tsapa tanana eo vaky neto eo amin'ny anjaran'ny zareo am'izay ohatra ny avafotry nisy de ohatra voadingana ho azy de nierindra eo fa de vaky neny ambony vaky neny ambany misy anankiray tsy vaky so bavonay halleloia hotahiny tompany antsika de mba ho ataon'andriamanitra ohatry zany ane ny tranonareo Rodriguez tsy voakitiky ny afo zany tsy voakitiky ny mpandroba zany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia zay ny fijona vavolombelona fa tsika moa anatin'ny seminaire mbola iresaka meka hoe tsy tenaiko le fijona vavolombelona fa anohanako ny toritentsika rapitso satria tsika rapitso anatin'ny seminaire ny te iny arona mitsimoka halleloia za mirary atsika rehetra Rodriguez amin'ny fijona vavolombelona Rodriguez
voambina tsara ny tranony satria teo ny lalana fitsoaham-pangalana dia teo ny polisy ny joro jerenareo amin'izany anatin'ny seminairany Hébreux 4:5 versika sa moa Hébreux 4:4 zay ny toritentsika rapitso Hébreux 4:5 manomboka amin'ny andininy 4 izay nisy lovia volamena fandoroana didika manitra sy ny fiarany fanekena izay voapetaka takela volamena avokoa ary tao anatiny nisy vilany volamena izay nitoerany mana sy ny tehiny arona ny tsimoka ary ny vady fisaky ny fanekena avy any arintsika no mijery dia ny vady fisaky ny fanekena no jerentsika nandritra ny 10 andro tapitra tamin'ny herin'ny rapitso dia ny rapitsika mijery momba ny tehiny arona ny tsimoka ka verikana hoe anareo izay te hiainana izany mety misy aminareo mbola sy haina mirakle fa iresaka mirakle tsika manomboka iresaka mirakle raha noray tsika rapitso aleloia dia tonga avy ianao raha mba te handrea zany ka ahero anatin'izany sy sitraka sy hiainana izany amena da iny tompany antsika rehetra anjaranao indray zao iza no ataontsika teo nomboka teo amin'ny sarolinina le izy fa ohatrany avy natolona izy dia taitra zay ny fitsona volombelona hitako teo aloha manomboka eo amin'ny sarolinina no vakiko dia hamaky vitsivitsy maromaro mety tsy vavako daholo raha be dia be ny fitsona volombelona fa aiza moa izy teo eo amin'ny sarolinana hamaky voalohany dia zao arindrinana eo zany vakiko daholo fa totra mpitiavana be anareo aloha tirity alleloia totra mpitiavana be anareo tirity dia avy eo hiditra itoroteny amintsika eto zokily mihaja alleloia mihaja ao Madagasikara mitondrasika anatin'ny toroteny rehefa minao finaritra daholo tirity tiako be tamin'ny anona nainotsika nyity voalohany nyty voalohany zay tamin'ny covid tamin'ny covid iny azo sy fiasana anaty confinement nainoko an'ty tena tonga dia tena tiako be mihitsy ary tena nampahery be anahy mihitsy dia nanomboka tatsika nanomboka anaka finiran'ity mpihira ity ty mpanakanto ty ka andao ary nanao finaritra arytsika rehetra dia samy hirsika za matoky an'Andriamanitra sika amin'izay ataotsika mahereza daholo Ability fiainana tsy mba manakantenay yatsapazana marovakivaky ihonjany fiaina tsara soiany fiainako tanan'Andriamanitra kamuti yao yatirere ability fiainana Chiba manaka tena yatsapazana Nalo kibani Uzani Fiaina tsarata Suyan fiaina ku Kanano jimarita Oscar Samira sama tuke Sianele yana Sazinamu Isakambina Misliade Imurifaria Quando segui na descia Manana Soma tu Sianeire yana Isajinamu Isakambina Missing out, Imurifaria And also moving my days to you Something
Ifizeria Nurundesmo Fizerinuna Isambura Mifa Andimarija Simanaria Zaruku Tendodan Valyandarija Sumana Sumafindarija Ifizeria Nurundesmo Fizerinuna Isambura Mifa Andimarija Simanaria Zaruku Tendodan Valyandarija Alléluia. Tena ankoanao mihitsy fa iny iriny a tena nampiakatra moralako tanteraka mihitsy iny iriny. Mieritreritra tokoa hoe ny fijery ny olona anaty tokoa nge ohatry hoe olona reraka indraindray tsika jeren'ny olona hoe mampalahelo fa tsika ravana tsy mampalahelo ny olona tsy manana an' Jesosy ny tena mampalahelo. Misy olona androany mikasika bibita fo nahita olona mahay entana very mahay ny entany dia manao live izy a dia tsy miteny inona izy fa mitomany fotsiny izy manao an'ilay live kely. Tena voakasika ny foko a ozy endry mampitehiteny amin'ny un peu ndao hivavaka faravarana Jesosy tsy mampitomany anao io. Alleluia. Ninona may ninona very ny olona manana an' Jesosy tsy maintsy misy fanantenana foana hoe ray ny may roa tonga. Alleluia. Ka dia maheresy sika rehetrarehetra. Ndao mamaky temany azy ary hoy raha antanina Maria direct Jesosy malala nahatratra izao vavaka fihambena zao a rehefa avy natory tonga soa zany neny. Koa Daniela misaotra Jesosy malala ao fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy feno fiarovany tompo fitahiana be ho anay menakavy tsara ny tompo direko mandrakariva izy voninahitra dia ho azy rery ihany. Alleluia. Amen. Mba hoe vaovao ihany efa manana le vaovao reny nareo dia mba efa rehefa so anatin'ny groupe ihany na eto anatin'ilay vety efa manana vaovao nareo brigezy inona ny zava-mitranga any manahoana ny anay tanàna any nareo izay mba manana vaovao tsara isika mifampizara vaovao zafady. Hoy rina hoe alleluia mankasitraka indrindra mbola ankasitraka ny sondolalo izy ny vavahadinareo sy mba soloan'i Jesosy vavahady tsara be zany. Alleluia. Dia raha Jesosy na dia misy aza ny kotana mata dia tsy manakasika ny fianakaviana ho azy ny voninahitra marina zany mariso. Mialatsiny aminareo misy kely an'izay foana. Ny anamainso Italia tonga soa misy raza tsy haiko ny toerana misy azy. Any Tamatavo ny tena mampalahelo zany Marie Angela. Tena mampalahelo ilay zava-mitranga. Marina tena mampiona hoe super maki sarotra vakiana fa le an'ny anaravaviny
ora vahana kely atsika manana an' Jesosy. Alleluia. Misaotra Jehovah-Andriamanitra tamin'ny fiarovanao anay rehetra tonga eto fa afaka avy-benina indray any io. Misaotra Jehova. Laza ilay commentaire Jesosy mahalalako. Misaotra Jehova tamin'ny fiarovanao ny havana rehetra ny Madagasikara amin'izao korotana misy an'izao ho iaza sy kapatitsy. Misaotra anao. Dia Jesosy tamin'ny fiarovany pasteur Mivatsy mianakaviana makasitraka Ranabavy-Berta. Alleluia. Tontolo androko androany no tojo dia nisy olokantsony fanovorian'ny sefonay izay mpiara-miasa rehetra dia ny entiny tany amin'ny restaurant dia niarany sakafo buffet à volonté izay tena hoe sakafo be ny tao nara-po voko be inona izay tiana. Alleluia. Dia rany Jesosy isan'nako izy niaro sy nanome sakafo zaza ho any mianakavy kely. Alleluia. Tsara Jesosy. Alleluia. Iny tompo no elefanta tonga soa. Dia rany Jesosy malala hoy someva fa vita somatsara nefa niditra sabata fahafinareta nahazo fahasalamana hatrany. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy malala tompo sabata. Alleluia. Dia rany Jesosy malala ny Sarlina fa tany amin'ny faritra hafa Mbobao nisy ilay faty olona misy iny fa ny faritra misy ny zanako lahy tena kalma be. Tsara Jesosy. Mahazo ny firenena. Rany Jesosy hoy erana miarinaina fa tonga soa eto amin'ny sabata masina indray isaronan Jesosy ny arovany ny ankonana rehetra tany mata. Alleluia. Amen. Saotra tsika. Alleluia izy lina fa saotran'Andriamanitra be fa nisy zavatra homaniko izay ato dia tena tsy saposiko ny fahita-pity azoko fa dia misy vonina nanampy any noho nikasika Andriamanitra. Vita somatsara indray nefa nafinaritra dia Jesosy tamin'izay rehetra nataony taminay dia tafahoana somatsara ato trano indray izay mianakavy kely voninahitra ho azy irery any. Amen. Tahiny tompo iama tonga soa. Hoy Rodriguez. Alleluia. Dia Jesosy niaro any mianakavy kely androany ary misaotra azy fa vita somatsara ny nemana ka mbola verinay nahatratra soa sabata masina fitsarana izao indray. Alleluia. Amen. Misaotra an' Jesosy mety zo mpianjana mbola meny tombonano androany alamina tsara ny tontolo androko androany. Alleluia. Amen. Hoe erika hoe alleluia. Dia reky Jesosy nytananay antsena maniny sady nitafiny narovany tamin'ny loza izay mianakavy kely. Amen. Tsara Jesosy. Misaotra anareo rehetra. Misaotra an'Andriamanitra nahatratra sabata masina izao ary salama tsara feno fiarovana any mianakavy sy ny ankonana rehetra hoy Ranabavy-Berta. Tahiny tompo boty ravolomboangy. Tahiny Jesosy tsika rehetra tonga soa. Raha isaora baiboly andaontsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny Ranabavitsika mihaja amin'izao fotoanan'io izao. Andao ary sao dia mentsika fitenenana avy hatrany ary Ranabavitsika mihaja hanao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy sy amin'ny pasteur mianakavy. Fifaliana ho ary havana malala nitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany ka manasa anao ary hanokatra ny baibolinao ka ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany toko 5:30 andininy 4 sy 4. Isaia 35:3-4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampaherezinareo ny tanana miraviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra. Eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Alleluia. Amen. Ito isika havana malala dia ifampahery indray amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany ka nizaniza olona mety mandalo fahateraterahana na ara-panahy na ara-batana, mety olana ihany koa, mety olona kivy ihany koa sy reraky ny fiainana dia androany ity tenin'Andriamanitra ity dia tonga aminao. Ity toko 5:30 ity ao amin'ny bokin'ny Isaia ity ravana malala dia miresaka tanteraka ny amin'ny faminaniana
mandrisika ny olona mba hanova ny fomba fijeriny ny zava-misy tao aorianan'ny fanafahana sy ny fiverenan'ny Jiosy avy tany Babilôna. Eto ihany koa ity ten'Andriamanitra ity ao amin'ny andinin'ny 7 sy 9 dia miantefa amintsika amin'izao vanim-potoana izao, miantefa amintsika tsirairay avy mpanompon'Andriamanitra ary amin'ny olona tsirairay ihany koa ity ten'Andriamanitra ity, mba hampahery ny olona ahita famonjena ahita ny famonjen'Andriamanitra ary anantena sy hiandrandra azy amin'ny toe-java-misy. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia mampirisika antsika mba hanova tanteraka ny fomba fijerintsika sy ny fijerin'ny olona na amin'ny fomba fisainan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampaherezana na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany satria tokoa izao vanim-potoana izao ry havana malala tena fotoana ilantsika mifampahery, tena mila mampahery ny olona isika mpanompon'Andriamanitra mba hahatonga ny olona tsy hiravoravo-tanana. Sorofavolombelona kely aminao ry havana malala, nisy fotoana izay mivady nandalo olana be izay dia kivy ketraka sady niravoravo-tanana tena hoe very hevitra dia lasa izay mivady nanantona ny pasteur mivady, nanantona mpanompon'Andriamanitra izany dia nampaherezina izy ireo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia nampahery anay teo zareo dia nanomboka nitraka dia natanjaka dia nanao izay zavatra rehetra nasainy natao dia nisinda ny tahotra, ny ahiahy sy ny tebotebo-tany anaty dia nilamina dia nalamin'Andriamanitra ilay olana dia nilamina ny zavatra rehetra. Halleloia! Izany mamparezako anao hoe mbola misy fanantenana ny fiainanao io fa aza-kivy. Eto amin'ity tany izay diavintsika ity rehefa malala dia betsaka ny zavatra miseho sy mitranga eto. Misy zavatra foana izay mety areraka ifotsika io. Betsaka ny zavatra mety ahakivy amin'izao fiainana izao. Ao ny olana, ao ny ady izay mety mampitanondrika antsika ary maro nefa tsy mahajoro intsony ny olana betsaka ny zavatra hatrehana eto amin'ity tany ity dia mahatonga ny olona ketraka. Ilay hoe miravoravo-tanana dia olona kivy ketraka tsy manana fanantenana intsony ary matetika lasa tsy te hanao na inona na inona ny olona ohatran'izany. Ity teny hoe tanana ity rehefa malala dia anisan'ny teny miverina imbetsaka ao amin'ny Baiboly ary matetika ny Baiboly no mampiasa azy ity entina hanehoana ny herin'Andriamanitra. Ny tanan'Andriamanitra izany dia ny herin'Andriamanitra. Isika rehetra rehefa malala rehefa kely ny herintsika dia mora kivy sy reraka dia lasa miravoravo-tanana ho azy isika. Ka noho izany tena mila ny herin'Andriamanitra isika, fa ny herin'Andriamanitra ihany izany no afaka hampahery antsika. Ka tsarovy rehefa malala fa ny tanan'Andriamanitra ihany no afaka hampahery antsika satria ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Halleloia! Isika izany rehefa malala dia tsy tokony hiravoravo-tanana ary tsy tokony hanaiky ho resin'ny tahotra sy ny hakiviana izany isika satria mampiasa ny heriny sy ny tanany lehibe Jehovah hanampiany antsika. Isika rehetra ihany koa izany rehefa malala dia mila mampahery ny olona araka ny tenin'Andriamanitra eto. Andriamanitra eto izany dia namporisika antsika eto hoe ampaherezina ireo ny tanana miravoravo ary atanjao ny lalika malemy. Izany hoe misy olona izany any ambadimbadika any tena trotraka sy reraky ny ady dia mangozogozo, tsy mahajoro, tsy mahatsangana intsony miandry sy mila fampielezana avy amintsika. Izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra atanjao ny lalika malemy. Amin'ny alalan'ny inona nefa no ampaherezantsika azy ireny sy hanatanjahantsika ny lalika malemy dia amin'ny alalan'izao fandaharana izao, amin'izao fandaharana vavaka ambembenana izao izay mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fotoam-bavaka. Izany ihany koa no ahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra mampahery azy ireny. Izao fotoana anantsika izao ao anatin'ny vavaka fiambenana izao dia anisan'ny fomba anankiray
mampatanjaka ny olona. Ny fanatrehana fotoam-bavaka ihany koa dia mahatonga antsika handray ilay herin'Andriamanitra, handraisantsika ny tenin'Andriamanitra satria tokoa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'ny mahazo azy. Ary rehefa tonga ny fotoana manaraka izay fotoam-bavaka izay ny olona anankiray dia manomboka mahazo aina, manomboka mivany ny faharerahana, ny fahaketrahana anatintsika any, dia miova amin'izay ny fomba fijerintsika ny zavatra misy, lasa manana fanantenana. Mila izany isika mpanompon'Andriamanitra manambara amin'ny olona izay reraka po fa Andriamanitra dia ho avy hitondra fahamaliana, dia hamonjy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany izany no misy ny famonjena antsika. Raivana malala fa ny anjaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia milaza hoe mahereza aza matahotra. Andriamanitra irery ihany no manana fahaizana mampitsimbadika ny toe-javatra eo anoloantsika. Tsarovy raivana malala fa Jehovah ihany no afaka hamaly sy hamonjy antsika araka ny teniny. Eo anoloan'ny olana mitranga amin'ny olona anankiray isika rehefa mampahery azy dia tsy ho resy ankiviana ilay olona. Aika isika raivana malala rehefa mivavaka sy mitondra mivavaka ireny olona manana ankiviana ireny dia manangan-tanana ho azy ireny isika mba tsy hiravoravo-tanana izy. Manana ny anjara fananganana azy ireny izany isika reto. Mitondram-bavaka, isika reto izay mitondram-bavaka azy ireny isika koa anatin'izay anatin'izay fitondrana am-bavaka izay dia ahazo hery satria resy lahatra fa ho tanteraka ny fampanantenan'i Jehovah ka vao maika isika ihany koa hanam-pinoana sy hitoky amin'i Jehovah ary hitombo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny heriny nomeny antsika ao anatin'izany. Koa aza reraka ianao mampahery sy mivavaka ho an'ny hafa fa Andriamanitra dia mampiasa ny heriny lehibe ampian'Andriamanitra foana ianao rehefa tsy mivadika aminy. Ary ho anao izay kivy sy reraka am-po tian'Andriamanitra ianao raha apetraka ao aminy izay rehetra mampanahy ianao dia manana toe-po mifikitra amin'i Jehovah fa izay ihany no mahatonga anao tsy ho kivy dia ianao zatra miantehitra amin'i Jehovah sy mivavaka aminy. Alleluia, amen. An'Andriamanitra irery ihany no voninahitra amin'izany teny izany. Alleluia, mankasitraka indrindra ranam-bavy miady tsika tanatin'izay toriteny mamy be izay mampahery. Alleluia. Dia Jesosy any amin'ny marivitenao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo. Alleluia. Ifampahery tokoa tsika amin'ity verset ity satria dia izany ny antom-pisitsika kristianina isika mpanompon'Andriamanitra. Ny antom-pisitsika dia ny ampahery. Satria maninona? Ketraka ny fon'ny olona, reraka ny sain'ny olona, malemy ny loaliky ny olona, reraka ny fon'ny olona, miasa ny sain'ny olona, miady ny sain'ny olona. Be dia be mihitsy izao ny olona tratran'ny hypertension noho n'inona? Noho ilay fiainana. Ilay fiainana. Misy fampiononana be dia be eny amin'izao tontolo izao eny. Mandehandeha eny amin'izao tontolo izao eny. Dia tsika mpanompon'Andriamanitra aza tilonao izany. Ary nahazo baiko tsika avy amin'Andriamanitra. Ampaherezonareo ny tanana miravoravo ary atanjao ny lohalika malemy. Alleluia. Baiko izany. Tena baiko izany ary mila tanterahana izany. Izany hoe tena itsika reto izany mila mampahery ny olona. Misy olona nefa miravoravo tanana manoloana ny zava-misy. Miravoravo tanana manoloana ny fiainana. Mila ampaherezina izy ireny. Misy olona efa malemy ny lohaliny manoloana ny zava-misy. Efa
mialatsiny a fa mila misy message olona urgent be a misy tanana miraviravy a dia tsy maintsy valiana faraik'izay aingana le olona hoe kalma aloha alleloia rehefa avy eo ampaherezo ny tanana miraviravy manoloana ry havana manoloana ny toe-java-misy manoloana ny toe-java-tsarotra dia miraviravy tanana io dikan'izany miraviravy tanana zany a zao zany miraviravy tanana zany ohatra nareo efa tratra nyity zavatra ity ohatra hoe misy afo mirehatra be ohatra hoe misy lasantsy raraka dia mirehatra be eo alohanareo ilay afo dia mijery fotsiny sina ataoreo ohatra hoe nanoloanareo a ny saitsika efa ohatra tsy mavita hitreritra hoe andeha haka lamba dia saromako io na haka fasika dia efa totovako io na mijery ohatr'izao fotsiny tsika za efa tratra an'izany mijery fotsiny hoe inona ty atao ahoana dia ohatry ny tananao hita dia mangoritsy na mangorovitsika zany miraviravy tany zany tsy hitanao izay raisina ohatry ny tsy afaka manao ninina ntsony ohatry ny tsisy ninina azonao atao ntsony fa mijery sisa zany ny atao miraviravy tanana miraviravy tanana miraviravy tanana hitanao zo mihitsy io le zavatra mitranga fa tsisy hery ianao anaovana an'izy ny sainao tsy mahatakatra ntsony inona ny tokony atao mivoraka tanteraka dia miraviravy tanana dia mijery fotsiny sisa se raha fotsy be verilona azy izy ny tena malagasy ka miandry izay gatonany manoloana ny olana taka ny efa manary toky efa tsy dia misy ninona ho antenaina ntsony ny zavatra tena tsara indrindra amin'iny olona iny dia ny mifanena amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria ny mpanompon'Andriamanitra dia efa nahazo baiko ampahery ny tanana miraviravy misy efa mangovotra ny lohalika efa hoe tena tsisy ninona vitako ntsony efa tena ohatr'ireny olona paralysé tanteraka ireny efa tsy afaka manao ninina ntsony na ny sainao rehefa tsy miasa tsara ntsony mihaona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny tsara indrindra amin'ny olona ohatr'ireny satria tsy vitan'ilay olona ntsony misy olona ny rahana manokana alleloia andrama tetedika amintsika rehetrarehetra ny vamana hoe zany ny toetrana mpanompon'Andriamanitra ray amana mampahery mampatanjaka alleloia ary ilaza teny anankiray formule na teny anankiray lazaina mana hoe lazao amin'ny reraka-po hoe alleloia lazao amin'ny reraka-po hoe misy teny misy roa kely io a eo amin'le reraka dia ry ambany rera mamantsika dikan'le roa kely a maimaika any hoe takany miteny zany hoe lazao amin'ny maimaika na hoe lazao amin'ny reraka-po hoe aza matahotra mahereza aza matahotra za rehavana malala mba azareko aminareo ty zavatra iainako ty a azareko aminareo ny ahy teny hoe mahereza io dia teny tsy maintsy mivoaka ny vavaka isan'andro isan'andro rehefa mifandefa mesazy amin'ny olona ahako a na tsy mitantara problème amiko an'le olona na mitantara ihany koa na miatrika zavatra na tsy miatrika dia ny amin'ny mesazy alefako amin'ny olona 7 ny mesazy alefako misy an'io foana hoe metomboka mitahiny tompo a dia ninona soratako eo dia faranako amin'ny mahereza tiako iny olona iny ahery tsy fantatro zavatra lalovana iny olona iny fa zao ninona lalovany tiako fotsiny izy ahery atao fahazarana ho anao zany lazao amin'ny reraka-po hoe mahereza dia teneno izy aza matahotra fa mitondra zavatra anatin'ny olona reny teny reny tena mitondra za aloha dia misafidy a za revana miasafidy za tena misafidy eo amin'ny fiainako ho mpampahery za misafidy eo amin'ny fiainako ampahery ty zavatra ty tsy dia hitanareo amiko angamba raha olona mpifanerasera amiko nareo tsy dia mahita n'ity zavatra ty tanareo teneniko manao hoe mba eto ambavaka tsy miteny an'izany a miteny an'izany amin'ny olona vitsivitsy ihany ahako fa tsy dia tena
fiaina koa zavatra toko isan'andro zay zavatra zay. Ina matoka an'izany satria tsy miatrika problème mampino ny vavolombelona fa misy fotoana tena miatrika problème ary tena misy fotoana tena ketraka, misy fotoana tena reraka. Izy ny mampahery anahy fa za eo anoloan'ny olona dia misafidy no eo amin'ny toeram-panompon'Andriamanitra. Mahalana ny teny olona zany hoe mba eto am-bavaka satria izao, mba eto mba mangatabavaka satria izao. Inona ny anton'izany? Satria za misafidy, tena safidy mihitsy ny anahy andray an'io baiko io baiko pitolomana io hoe lazao amin'izay reraka-po hoe mahereza dia aza matahotra. Alleloia. Indro Andriamanitra reo ho avy tondra famalina, mena fampanantenana ny olona dia famalina Andriamanitra. Inona dia zany? Indro Andriamanitra reo ho avy hitondra famalina, hitondra valibavaka, hitondra vahaolana, hitondra solution isan-karazany. Dia ny famalian'Andriamanitra, inona dika zany antony hamerenana an'izy? Marihana tsara mihitsy io fa famalian'Andriamanitra no avy eo. Ngeza zany ny dikan'izany, sarim-patarina ngeza zany ny dikan'izany. Eny tokoa ho avy izy ka hamonjy anareo. Reo zany formule tsy tokony hiala ty am-bavantsika, ary tsy formule fotsiny, tsy vava fotsiny, mila resy lahatra tsika. Averiko, za efa ela no nisafidy ho mpampahery olona, efa ela no nisafidy ampatanjaka ny olona. Fa maninona tsy miteny amin'ny olona eto ambavaka, satria maninona za tsy te ampiravoravo tanana zay efa miravoravo tanana. Ary za raha tonga amin'ny fotoana iravoraviko tanana dia fantatry Jehovah zay ny zavatra ilaiko, ary fantatry Jehovah koa ny fahalemeko. Alleluia. Anaisy Jehovah zay. Fa za misy fotoana koa mandalo ady. Fantany hoe zareo toetra rehefa mandalo ady mitady olona mpaherezina ahako. Za zany rehefa tena anaty adina somary kivikivy iny dia ny zavatra tena tediaviko mitady olona le kivy sy ketraka be reny ho ampahereziko. Dia rehefa mampahery an'le olona eo dia zaho azy mahery ho azy mieritreritra ny zavatra ampaherezako an'le olona. Ary tsika mila manana teny tsy resy zany, tsy mahazo atao hitaty amintsika mpanompon'Andriamanitra zany hoe misy fisalasalana tsika amin'Andriamanitra. Io tonga dia zay mahereza dia aza matahotra, indro Andriamanitra ho avy. Mahereza dia aza matahotra fa mety ho avy ihany aloha Andriamanitra. Misy fotoana tsika mampahery olona dia le olona ketraka. Tsy tokony hivoaka am-bavantsika mihitsy zany hoe tsika koa ketraka. Misy olona miteny mba eto am-bavaka pastera fa za teka voan'ny cancer. Dia iny koa tsika voan'ny cancer ianao, Jesosy eo, ina no atao amin'izany? Veritsika cancer. Tsy tam-bavaka pastera fa voan'ny cancer zany. Ohatra mihitsy any resaka taman'olona. Za raha teniko tamin'ny olona io, eto zany olona zany androany, ozy amantsy azy. Za mbola tsy nahita dia mbola tsy mahita ary tsy ahita aretina tsy sitrana eto amin'ity fandarantsika ity. Tsy ahita an'izany, tsy misy zany aretina sitrana eto zany, tsy mbola niteraka zany aretina hoe misy anarana aretina ka tsy sitrana eto zany. Zay no teniko taminy. Misy marary zany izy io dia tena hoe ale aretina efa le tsy mampintsony eo sitrana. Zao no teniko anazy, mbola tsy mahita, mbola tsy nahita dia mbola tsy mahita, ary mbola tsy ahita ka zavatra nentina teo amin'Andriamanitra ka tsy nisy vahaolana. Tsy mbola nahita aretina ary tsy ahita mandrakizay aretina, karazana aretina ka tsy sitrana ny lalana ny vavaka rehefa antsointsika Jehovahandriamanitra. Tetika raha efa nisy an'izany olona hoe ny aretina tsy fantatra. Asany Etazonia tsy mahafantatra hoe inona ny anaran'ity aretina. Ny aretina rehetra misy aretina daholo, misy raha anarana daholo. Variana mahita karazana anarana aretina, efa misy anarana daholo ny aretina rehetrarehetra ireny. Na misy marary tampoka zao tamin'ny vantorofato dia misy anarana io aretina io. Misy anarana io. Misy zatra marary zao ato amin'ny kibokatra, misy anarana iny aretina io.
fa ny an'le olona zay fantatra reo zay olona zay fa tsy nompo ny anarany tsy fantatra ny anaran'le aretina inony ty tonga alefa ny analizy rehefa hatrany États-Unis tsy fantatra hoe inony ty aretina ty fa zao fotsiny zao mifitrangana izy rehetra zany misy fanafody tsy fanafody anasitrana fa fanafody hitazomana ny an'le olona de io olona io tsy maintsy manao blouse en cuir naseho taminareo teto tanaty fijonava volombelona zany blouse en cuir fanaovany zany manao blouse en cuir izy de io blouse en cuir fa spécial misy paosy fipetrahana appareil na mafana andro zany izy de tsy maintsy manao blouse en cuir de mihinana pilule be de be tsy voahitsako fizy zay mihoatra ny folo raha tsy diso anatin'ny tontolo andro anankiray vao miaro tolo mihoatra ny amin'ny 7 alina de miditra hôpitaly rapitso inona avokoa tratra amin'ny masoandro to de mainy hoditra vao rehetrarehetra tsy hitako tsony zay lazainanao fa ninona nefa ran'zany olo zany rehefa niaraka tamitsika teto nentinam-bavaka lasa mpitarika vavaka amin'ny alina misy fotoa izy amin'ny manao délivrance sy mivavaka ny olona efa amin'ny telo marina izy vao matory tsy hiditra hôpitaly zany tsony ne teneko anareo hoe za koa zany tonga eto androany ampahery ny tanina amin'ny raviravy sy adapatanjaka ny lohalika malemy de teny am'reraka po hoe mahereza de aza matahotra fa indro Andriamanitra reo ho avy hitondra famalina io zany tsy maintsy tonga io famalina io tsy maintsy misy io valim-bavaka io tsy possible zany tsy sitrany zany tsy possible zany tena tsy eto amintsika zany voambolana tsy possible zany raiky amby folo isan'andro ny fanafody hoaniny zany olo zany maraina atoandro hariva riava tena bizara zany olona zany tena zay vita olona nanarety oatra zany vao miaro tolo mihoatra ny amin'ny 7 alina de tonga de convalescence to de hôpitaly herinandro riava fa resy tamin'ny vavaka zany jereo ny fandarantsika tany amin'ny tamin'ny 2019 na 2020 tany de ho hitanareo fa misy témoignage zany teto misy vidéo hatramin'ny fanafody hatramin'ny blouse en fanaovany ao daholo hatramin'ny teny zay nareo ko ny vavany fa sitrany zany olona zany sitrany zany tenteny amintsika tsy mbola teraka zany aretina tsy ho sitrany zany resaka teny arona amitsimokotsika rahapisy de ho hitanao fa tsy misy zava-mahakaka zay tsy hainy Jehovah'Andriamanitra atao zany Jehovah'Andriamanitra noforehetra moa misy zava-mahakaka zay tsy haiko atao izy tsy maintsy tonga atsona koa izy de midina misy fotoana Jehovah'Andriamanitra taingina kerobima midina miaraka amin'ny rahona mainty ane aingana be mamonjy ny olony halleluia tsika zany tokony aty amitsika na ny herijika na ny feo na ny fisainana na ny fijery mampahery misy olona zay feo an'ity olona ity zany mahavarinana mihitsy izy rehefa miresaka aminany de allo pastera za io matso zao tena izy farirotra zay olona zay allo pastera za io matso de vona misy maratra mafy misy marary sa misy aretina tsy hay sotrana sa tsy vitana fivadikanana tsosa ino ianao miandry ianao za io zany pastera za io zany anniversaire androany vadika zavatra ohatr'izay le fiteny efa tonga de ohatrany allo efa zatra mitaraina efa zatra tanana efa zatra tanana amin'ny raviravy efa zatra lohalika malemy efa zatra reraka de izy rehefa hitatara problema de efa fantatrao allo ka hita pastera zany za io zany misy marary be pastera atao amin'ny ohatr' zao de aty pastera de ohatr' zao de efa eo fotsiny zany tena zao tsika vavaka halleluia io zany tsy de zany zako zany amady de zany fa manina loatra nohatr' zany de nohatr' mankivy zany zatanao zany fa tapony telefôny tsy manao azy zany inona ny tsy problema tenen'ny olona tsika inona ny tsy aretina tenen'ny olona fa tsotra ny tenitsika halleluia mahereza ianao de aza matahotra ndray anao zany tena mimeriry misy allo pastera zay misy aretina tsy hay sitranina misy olo efa mbavona mifatesana
za pastera fa tsy vorahakely fa anniversaire-ko mantsy any raha ivadika anniversaire izy sotra jesosy zany ndray nika ny ravoravo-tanana ay anniversaire kely netsony alleloia ovay ny feo atsika ovay ny feo atsika ovay ny feo atsika fa tsy mety tanana amin'ny raviravy bahirezo ny tanana amin'ny raviravy tanzano no alika mareny zany ke tonga de ianao zany niza mifanena aminao izy le rahalahy anankiray zay ka io rahalahy io a mpiaramavaka taminay n'olona niaraka taminay izy io mbola tsy nananan'olona trosa de nisy olona zay tonga teo aminy de fatara problème trosa tanao sasany nanan'olona trosa nefa volan'olona io a anaiko tamin'le anina de vao zao de meno an'le olona zay izy de manomboka mipotra ny lalandrainy amin'ny loha le olona apetrany manomboka manekitry le tsiketsika be reny le vazany le manekina misy tetro mifandrafana de menamena be masony mitantara meno an'le zaza tantarany loha zany hitanao io volo io zany zao a nalaiko de io zany tsy fantatry ny vadiko nefa ny a ndrafoziko a tompony volo io a de le vola nefa efa lasan'ny lotery de ohatr'izao a de volo io tsy maintsy aloha am'izao a raha zany de izy mijery ny olona zany be raha sorana anaovana azy aloha hoe tsokoly ianao de natosezay ato izy avy anao raha larado a ianao fa zatra trosa fa mbola zatra tsy nalehako izy de bota be lohako raha larado a bota be lohako izy de rivera raha leka tam'zava zay samy mandray olona sy lay avy zany efa vitany ny anina mianany olona zay izy tena olona izy zany izy loatra tena tena be izy am'le problème tena mole problème moa izy loatra tena polisy fa azafady rahalado finero alors sy mbeko anao ty olo ty fa ohatra ny tena tonga de matao tena tsy zakany say koa izy metritra le problème tsika tsy oatra zany tsika zany mila tena voaka amin'ny vavatsika formule a mahereza za mahereza zany ny mahereza ianao e zay mahereza moa zany mahereza ho ka mahereza fa anao koa de mampitomapy hoe mahereza sady aminay tomapy mahereza sy matahotra indro Andriamanitra reo tondra famonjena tondra famalina de famalina Andriamanitra eny tokoa ho avy izy mena tokony olona alleloia zay manatona atsika me courage ny olona ny efa mafa le pray le fiainana zao za tena miteny anareo fa le doziny le problème zany a indraindray efa tena mahery be de ohatra zao zany le zany le misy toka zao mahery de misy toka tsy de mahery misy izavy vasotra misy jama 52 zao tamitsika vola sotro jama 52 mahery iny a de rehefa lay fresh a tsy haiko izay 4 degré fotsiny izy mamy fresh izy taloha le problème zany jama 52 fa rehefa ampaherezana fresh kely na labiera kely 7 degré kely fa ianao zany mila tena la 52 degré ny problème mila any amin'ny 60 any ianao mipampahery azy 70 ambony foana amin'ny moral alleluia zay nkely le izy aty ammpanompon'Andriamanitra ny olona nahitan'izany ka tsika mpanompon'Andriamanitra zay no hitanao marary nkely zanke marary be de fa ozy dokotera efa kesana zany mamariry ianao marary tsy aty amitsika aty ampanompon'Andriamanitra zany ny olona no tena hifanena am'izany hoe zany teny zany mahereza de aza matahotra ary zany tsisy ambadika politika tsisy toerana satria raha misy zao de tsy voaka ety amitsika zany ary fantatritsika zany resy lahatra am'izany tsika raha mitentsika aza matahotra mahereza de aza matahotra resy lahatra am'izany tsika maro zany ampahelin'ny olona tao amin'ny fianakaviana tamin'ny resaka moto teo de zay ny teny mahereza tonga de zao ny finoako misy rahan'Andriamanitra ny anjely ny toby manodidina an'io zay fotsiny tsisy isalasalany zany tsisy mahity zany fa tsika maina amin'ny tontolo ny fanahy tsy salasalana koa zany na tsy mbola hita ary alleloia
dia vita ny asan'Andriamanitra rehefa izay. Misy araka ny tenotany hoe misy fotoantsika ketraka zay hoe Joba pampahery olona be. Joba zany isan'ny asan'Andriamanitra fataony Joba dia mitondra-bavaka intercesseur dia pampahery. Mitondra-bavaka sady pampahery. Fa ketraka ihany Joba. Zao ny tenin'ny naman'ny Joba, Elifaza, Joba 4:4. 7 indro efa nanana trano maro ianao, ary ny tanana miravoravo efa nampaherezinao. Ny teninao efa nanohana izay efa saikilavo, ary ny lohalika malemy efa nampatanjahinao. Joba izany raha pahery olona tonga dia korazy ny olona. Nefa ozy izy ankehitriny mba manjoanao kosa zany ka dia kivy ianao, miatra aminao zany ka dia raiky tahotra ianao. Araka ny teniko tany antsika tsisy robot. Zany nge mampirinao fa zany misy fotoana araka ny teniko taminao za tena misy fotoana tena peraka mihitsy aloha dia tena paherezo kely aloha za nenao fa tena enjany ty dia indray mampiana masina intercesseur. Halleluia. Fa za tsy miteny aminareo tsy ny antony nareo mangatapavaka amiko. Zahako ve dia nareo ve dia ho ketrahako amin'izany, nareo ve dia ampiraviraviko tany anao pastera avy tambavaka pastera fa marary le olona ty. Eto ambavaka avy za koa ty marary. Misy fotoana za marary mivavaka ho an'ny marary. Fa io marary io tsy mahafantatra fa za marary. Rehefa avy mivavaka ho an'ny olona io nefa dia za ko sitrany. Halleluia. Misy fotoana ianao manana problème. Tamin'izany tsika mbola tsisy fandarana ohatr'izao fa ny fandarantsika tamin'izany mbola anaty messenger isaky ny hariva amin'ny 10 alina. Dia alohan'ilay amin'ny 10 alina iny alefa amiko sa mandohatra amiko ny problème entina mivavaka. Misy fotoana anatin'ny ray andro izy nareo 20 ny problème ngeza be mila vana amin'ny alalan'ny mivavaka. Tsy tapakatra 20, 10. Fa zao tsy afaka hiteny olona mihitsy tsika hoe raha ity problème anao ty kosa indray no tena miala tsiny aminao tena lany aika ahako tsy misy lany aika izany. Raha mareo mitandreny olona hoe raha misy olona any misy aretina tena tsy azo sitranana tsony tena fa tena dokotera ty tsy sitrana tsony mba za temba te hanao defy amin'izany eto zany olo zany ndray tsika mbavaka ary tena eo le olona fa olona voniny vavaka ve tena vonina loso fa za rehefa tena te hanao defy an'izany tena apetrako zany defy zany fa sitrana. Amen. Amin'ny alana mivavaka. Nefa ozy izy ankehitriny mba manjoanao kosa zany dia kivy ianao miatra aminao zany ka dia raiky tahotra anao. Andiny ny fahelina mba mareo amin'ny baibolinao. Tsy ny fivavahanao va no tokonao ary tsy fanantenanao va ny sin'ny lalanao. Ny tokontsika dia toka ny fivavahantsika. Hoy Elifaza tsy ny fivavahanao va no tokonao. Eny ry havana. Misy fotoantsika miafika zavatra mafy ny fivavahantsika ty ny tokontsika. Halleluia. Amen. Dia atotsika izany. Tokony fiainantsika izany. Satria izany nanondran'Andriamanitra antsika ampahery ny tany miraviravy. Ankehitriny le Isaia teo fa mahafinaritra be Isaia 5:30 zao tsika. Dia ampaheratina amin'ny mason'ny jamba raha paladina ny sofin'ny marenina dia tsy ambikina tahaka ny derana mandringa ary ioby ny lehilahy mimoana. Halleluia. Ndikan'izany reto zany ny zavatra mitranga tonga eo anoloantsika ny olona. Ny voalohany atao an'ireny olona ireny aloha dia ampitrakana fotsiny izy io. Mena fanantenana fotsiny mbola tsy zavatra azo atao amin'ireny aloha hoe kivy be mihitsy le olona. Misy problème entiny ao. Mbola tsy le problème aloha ny fantohantsika fa zay ampitrakany olona io fotsiny. Zay ampisy fanantenana ny olona fotsiny mbola tsy maintsy ho tafavoaka io fiainanao io. Fa rehefa mitraka amin'izay le olona, rehefa tena velona ny courage anatin'le olona, rehefa raha tsy manomboka velona ny fanantenan'ny olona dia mbola eo ary ny problème. Mandeha amin'izay ny fanasitrana. Dia ampaheratina amin'izay ny mason'ny jamba. Halleluia. Mampahery azy ary ve vitantsika dia ny ampiratra ny masony tsy ho vitantsika. Paladina ny sofin'ny marenina. Halleluia. Misy marenina ireny zao mety efa naheno izy any an-tranony amin'izao fotoana izao maheno an'izany.
an'Andriamanitra ny voninahitra de hitsavekina raka ny derany mandringa. Halleloia. de ioby ny lehilahy monina fa hiboboky anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina, zany hoe izy zavatra ataony Jehova. Halleloia. Tsofoko rano mihitsy ianao minaran'i Jesosy androany fa isy reny rano any amin'ny tany karakaina ary hiboboky anefitra ny rano ho anao zany, raha mino an'izany ianao. Andiny fa fito, ny alinalina amin'ny tarin-drano de tonga faritoko ary ny tany mangitana oloha rano miboboky. Tsara nge zany ry havana malala, tsara nge zany zavatra resahana aminao zany hoe ny izy teo hiboboky anefitra ozy izy ny rano. Tany efitra zany isy rano tampoko ary ny reny rano isy reny rano ny amin'ny tany karakaina. De tany karakaina efa mipopoaka efa mivakivaky reny iny fa misy rano tampoka indray. Alleloia. de ty koa tena zava-dehibe ny alinalina amin'ny tarin-drano ho tonga fa tokoa ny alinalina amin'ny tarin-drano zany mirage. Efa teneniko anareo fa misy soratra keo mantsy hoe miraja ny am'le andiny fahatelo, miraja zany mirage. Mirage zany ohatry ny mahita zavatra ianao, ohatrany hoe io le zavatra hitanao fa rehefa tonga ianao de tsy hitanao le izy, ary matetika rano io zavatra io. Mirage matetika rano, endrika rano, fahitana. Ny olona zany efa ny amin'ny désert mamay be any de tena efa tena misy fotoana efa tena tsy tompon'ny tenanao tsony no le hafa nefa tena fa mahita ianao ery de mibaiko ny sainao mahita ohatrany hoe rano, ny izy nefa tsy rano fa le izy hitanao le fasika de main'ny andro de misy ohatrany entona kely iny. De rehefa koa le an'andro mitaratra de rehefa jerena izy de ohatrany rano mikorina kely. Zay ny atao hoe mirage. Zay any amin'ny tany efitra ny tena feno mirage. Ary za teny aminao be dia be ny olona amin'izao fotoana zao miara-panahy mandeha amin'ny tany efitra, mandeha any amin'ny tany karakaina de mirage fotsiny sisa ny hitan'ny olona. Ohatry no sitrany zany ny fahitana azy fa tsy sitrany. Fa rehefa misy an'ireny le matetika rehefa misy mpitoro-teny avy any ivelany reny, tsika malagasy tia an'ireny, mankafy an'ireny rehefa tonga any amintsika any Madagasikara de ohatrany hoe na de fitoro-teny farak' izay tsotra ny totorian'olona de miorakoraka ny olona. Alleloia amen. Misy tena sitrany ianao tonga de alleloia sitrana atsipy ny beky. Efa nisy tantara nampime ohatry zany lay andro, nisy mpitoro filazanjana de naseny nanipy beky daholo ny olona zay marary tongotra zany tao am'le fotoam-bavaka. Tonga de efa nasiana nasiana ohatry ny baka ngeza be zany de natsipy ny olona daholo ny beky satria hoe hiala avy eo zany andeha hitsangana. Fa nandeha any le fotoana, nandeha any le fotoana, nalefa nira fidy, nandefa nira fiangonana, nandeha mamivavaka, nalefa ny délivrance, nitsofona rano. Rehefa andrava amin'ny fiangonana ao zareo ny fampitediavana ny beky tao am'le bois le baka satria nila beky daholo ihany n'olona mody. Nampimeta am'izay samy mikaroka aiza le anary le naotra tsipoko satria fa tsy alefa le misy beky ohatry mangamanga iny anary ire. Fa maninona rehefa ty ka natsipy le izy fa mba efa ho sitra. Be dia be ny olona mijery mirage, be dia be ny olona mahita alinalina mitarin-drano anatina fotoam-bavaka. Ianao io de misy miliara ny amin'ny comptenao ohatra de tonga le olona de tena mioraka be de mena misy manao le mitsapana miliara mody any an-trano ianao tsy miliara. Zany ngena te alinalina mitarin-drano fa zao ny olona mila pahirezintsika. Aza mampanantena tsy misy olona zany, za tsy mampanantena zany olona zavatra tsisy zany fa ny zavatra fantatra de zao ny alinalina mitarin-drano rehetra teo amin'ny fiainanao ho tonga farity koa reny. Amen. Zany ny fampahirezana meko anao androany. Misy fotoana ianao mahita alinalina mitarin-drano na de amin'ny asa fanompona amin'ny fitompo vavahana zay lalovanao, impiranao zay miverim-panantenana be de impiranao efa tena nanao projet mihitsy ianao. Za taloha mba naniry mbola kely de naniry anina tomobile de tam'izany nisy an'le kilalao teo hoe Seloto de io Seloto io mitady Seloto 636 de mitady chiffre enina zany hoe isaky ny amin'ny chiffre 36 io de misafidy any ianao de za mbola de ohatra tam'izay tadidiko nisy totona hoe 12 millions de francs vola be zany tam'izany, 12 millions de francs de andeha hanatitra le ina moa le fisy le ticket iny le caution hoe misy zao avy ny chiffre vao andeha hanatitra an'iny fotsiny
dia fandeha tamin'ilay zodaviko dia teneko izy zay moa fanao elahy tamin'izany inona ho any tiany lahy asiana gentalue ve ho a le tomobile an'lahy io dia rapisy foana vitanako jereo fotsiny le gentil na le genté tianao fa tonga dia vitanantsika genté io dia za efa mijery annonsany amin'ny annonsany amin'ny gazety hividy tomobile mbola za mbola tsy nanana permis zany fa za te hanana tomobile dia mbola nisy reo tao zany dia za mbola vao andeha hanaritra n'le izy le mandoa jadiko ronjato mba tsy tadidiko vao andeha hanaritra n'le izy io mbola rariva iny vao valy ao amin'ny TVM miaraka amin'ny Ravins mbola rariva iny vao valy milatsaka azy kelikely iny le boule fa za vao manaritra n'le izy eo dia efa mieritreritra latsako zany nge ny nalina mitarindraminy so lena mihitsy le zodaviko tao aloha isaky ny latsinainy mantsy izy dia isaky ny latsinainy izy anday koa iny novidinanao tobile iny noviditsika ary nalina mitarindrano fa zao paresiko ianao androany eto tsisy alinalina mitarindrano fa ny alinalina mitarindrano eto tena ho tonga farity koa tena izy raha mahitanao zany hoe fahitana mahitanao zany hoe fitahina azafady dia tena fitahina tena efa anatin'le anona courage hoe ho afaka amin'le olana dia tena ho afaka amin'le olana ianao zany dikan'izay zany tena tenentiko anao hoe angatao zany osotry ny fampanofon'Andriamanitra zany mba ao aminao ao aminao zany le tenireo ary reo tenireo dia tonga nofo reo tena tanteraka amin'ny olona reo dia androso ny fanjakan'Andriamanitra no tena Andriamanitra hoe ny alinalina mitarindrano tonga farity koa ary tany mangetana olo aranom-boboka ny fonenina zay amintsahany ambozy dia haniry volotara sy zoro ary isy lalambe dia lalambe voavoatra izay atao hoe lalan'ny fahamasinana tsy mba handeha izany ny tsy madio fa Jehova momba azy ka izay mandeha amin'ny lalina dia tsy ho diso any na teny adala azy alleloia amen avakeo manontolo fa hitanao fa mahafinaritra be mihitsy io verset io zay ny azo lazaina androany mino fa voarenao ny hafatra tena tahiry manantsika an'izay tena tehirizo ho formule tsy miala ao anatinao zany fampahirezana ny olona hafa izany fa zany ny antom-pisitsika ary atoko simina fa voarena ny hafatra ary mba ahafantarina fa voarena tsara ny hafatra dia efa misokatra sahady ny messenger fa raha ohatra ianao izara fahatsapana dia ino ny compte koa Rado Aki Radio dia afaka mianatra ianao dia hiditra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika satria fantatro fa isy olona hiditra ao dia rehefa tafiditra izy dia ho alefantsika mampitatsika amin'ny tereto izy ary nizara fahatsapana voalohany alleluia alleluia efa misy ao ary misika fitenenana avy hatrany ary i Marina Tiana izara fahatsapana inona no voarena androany inona no nahakasika azy Marina Tiana anao ny fitenenana tabaka le appel ke tsy mbola Marina Tiana ndreto vita fa somary mikorotana kely ny appel atsika miala tsiny indrindra somary mikorotana kely ny appel fa tsy Marina Tiana any ao fa i Rahalatojo alleluia tahian Jesosy ary Rahalatojo inona ary no azonao ambara dia inona no azonao tenenina anao ny fitenenana tahian Jesosy tao tsy rehetra dia misorabetsaka pastera nanome fitenenana dia makasitaka anareo mianavata amin'ny tokoteny fa tena nahafinaritra nampahery alleluia dia asa nankretena nakasika anao teo dia le hoe voalohany aloha hoe atsika tena mila misafidy mila eo ambava atsika mihitsy zany formule hoe mahereza aza matahotra ary zany zao dia tena mila safidiana mihitsy eo mpampahery
dia izay olona toy hoe zany efa mirafiravitanana efa boda ny lohany efa tsy hitany intsony dia atao manary toky dia olona toky ampaherezina ninninona aretina nakasekela anakilay teny pastera mbola tsy nahita aretina sitrana tety any mbola tsy mahita amin'izao koa tsisy ka mbola tsy misy any koa mbola tsy hasy aleluia ako mbola tsy nahita aleluia dia tena vomaina metoky izy sady mbola vomaina polisika androtra trany zany tena ampahery satria tena mihodikotr'Andriamanitra tena ampaheratana masonjamba paladina sofo marenina tena alina koa tena lasa tonga fare tokoa dia le nakasika be anako le hoe fananina le naverina indro mihitsy hoe famalian'Andriamanitra indro ny famalian'Andriamanitra dia hoe be ny famalian'Andriamanitra dia hoe tena valimbavaka ngeza be mihitsy satria tsindriana mihitsy tsindriana mafy dia voalay tena nampahery dia momba ny sobaty koa nahafinaritra le hoe izy mpampahery olona fa rehefa mba tonga koa ny fotoana dia mba kivy koa izy fa nefa tokony araka le teny hoe tokony fivavahana ny tompo dia tokony hoe na dia anaty olana koa zany ianao dia tsy mirafiravitanana zany fa tonga dia fivavahana ny atao tompo dia mahery pastera na mefitoneana. Alleluia, mankasitraka ny nanora natotra tanatin'izay fizarana fitsapana mamy be izay dia Jesosy any amaly fity dia tolozotra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha tojo. Alleluia. Mbola misy fizarana fahatsapana. Tsy nasary mandrapitrany raha ohatra ary efa ao raha nabavitsika lasoa Aingoilina Rodriguez mianao fitenenana. Alleluia, mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manao navetana Jesosy aho amintsika rehetra. Dia mankasitraka no koa nareo menadako koa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasika am-piandohany dia hoe rehefa itsika zany dia mila resin-dahatra rehefa mpahery olona satria tsy maintsy ho tonga ny famalian'Andriamanitra, tsy maintsy ho avy ny valim-bavaka. Dia itsika koa tokony hoe tehirizina formule tsy miala ao anatintsika ny hoe teny fampaherezana. Dia mpanompon'Andriamanitra zany tsy tokony le mpanompon'Andriamanitra hoe raha misy olona